Manolotra ny arahaba tompoko. Ia malefaka indray ny tsiko ny varatra aza eto Madagasikara. Mety mbola azorana malefaka indraindray ny morontsiraka varatra Atsinanana sy afovoaka Atsinanana. Anjaka ny zavona amin'ny voamaraina ho an'ny faritra anatiny iray manontolo ato anatin'ny 3 na 4 andro ho avy. Isy vidinany arak'izany ny maripana ambany indrindra, zany hoe angatsika ny voamaraina fa mety hahatsiaro hafanana kosa rehefa atoandro. Andao jerena amin'ny antsipliany ary ny vinantoetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina. Azorana malefaka ny manodidina ny Antalaha, Analanjorofo, mitatra taty amin'ny morontsiraka Atsinanana, Vatovavy ary Ampitovonany. Ho maina ny ankamaroan'ny faritra hafa na ifandimby eo ny rahona sy ny masoandro. Raha ny tolakandro indray mbola hita taratra hatrany ny orana malefaka aty amin'ny faritra Sava sy Analanjorofo raha toa ka tombanana ho maina ny ankamaroan'ny faritra hafa. Raha mahakasika ny maripana dia eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 12 degré ny maripana ambany indrindra ho an'ny faritra anatiny, 12 ka hatramin'ny 13 degré kosa ny maripana ambony indrindra. Tafiakatra 5 degré ny maripana ambony indrindra aty manodidina ny Antsohia sy ny faritra Voeny. Any amin'ny faritra Ibongolava ihany koa dia hatsiaro angatsika indrindra ny voamaraina satria manodidina eo amin'ny 12 degré ny maripana ambany indrindra. Rehefa atoandro kosa nefa dia tombanana hafana ny andro ankapobeny. Raha ny vinantoetry ny andro ny sabotsy ary dia anjaka ny zavona ny voamaraina ho an'ny faritra anatiny iray manontolo ary ho maina avokoa manerana ny faritra maro, manerana ny nosy. Mety hisy orana ihany indraindray manodidina ny Antalaha sy Analanjorofo. Raha mahakasika ny maripana dia eo amin'ny 5 degré hatrany ny aty amin'ny faritra avaratra andrefana ary eo amin'ny 2 ka hatramin'ny 4 degré ny maripana ambony indrindra ho an'ny faritra anatiny. Mety ho tafidina hatramin'ny 4 degré ny maripana ambany indrindra eto Analamanga, eo amin'ny 7 degré kosa ny Vakinankaratra, 9 degré ny any Matsiaka ambony. Andao faranana ny vinantoetry ny andro amin'ny Alahady ary dia tombanana mety mbola hisy orana mahatandrify rahona ihany ny aty amin'ny morontsiraka ny faritra Sava, Analanjorofo, atorak'izay ihany koa manodidina ny Samborano. Ny faritra hafa ho maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny ny aorian'ny ny zavona na zavotany voamaraina ho an'ny afovoantany iray manontolo. Raha ny vinan'ny maripana ny Alahady indray tsy misy fiovana firy aloha raha noharina ny sabotsy fa eo amin'ny 5 degré hatrany ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Sofia, Voeny ary Betsiboka. Ho an'ny afovoantany kosa dia tsy mihoatra amin'ny 20 degré raha toa ka tafidina 7 degré any Vakinankaratra ary 10 degré kosa ho an'ny Analamanga sy Matsiatra ambony. Morontsiraka Atsinanana manodidina eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 degré ny maripana ambony indrindra. Dia izay indray vinantoetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy mandeha fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.